mety misy réactionnao ve par rapport amin'le zavatra le diaspora any ivelany miresaka anao foana isan'andro ireny diaspora any ivelany izay miresaka amiko foana ireny a no ataontsika hoe fake. Nilaza moa izy ireny tamin'ny voalohany fa namanay mpiara-mitolona nefa hitantsika fa tsy maina akory ny ravina ninanana dia milaza fa tsy mpiara-mitolona tsika izy. Amiko izany hoe ny olo ireny any tsy niara-mitolona izany mihitsy ary fantatsika tsara fa izany misy ray amin'izy ireo a nanomboka 2023 fa tena hitantsika amin'ny teny ratsy izay nataony fa talohan'izay izy a dia pomba ratsy velona dia miverina momba ny ratsy velona fotsiny fa izao amin'ny endrika hafa ny sasandray any dia ataoko hoe marary fonga mba ny satria tsy resato ny ampanganana azy a dia zavatra roa nanakarama olona hidiny eny an-dalambe tsy azo atao izany manakarama olona manakorotana ary tratra tao anatin'ny solosainany sy ny diskadionany solosainany a ny lista ny olona izay nikaramaina sy namonina anao an'izany fanakorotanana izany. Ankoatran'izay a dia manana dossier eny pôle anti-corruption koa izy a izany enjehana azy amin'ny fanodinana vola tao amin'ny ministère de l'éducation nationale. mety misy réactionnao ve par rapport amin'le zavatra le diaspora any ivelany miresaka anao foana isan'andro ary manao ny fandarantsika manomboka andray ny antsonay zay rehefa avy eo fa isan'ny tatitra anankiray somary nanaitra kely any Constant Ravelson zany raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ny tale général ny Jirama zay malagasy ary général moa zany dia tao anatin'iny zany dia hoe mananika ny 2000 milliards d'ariary ny trosan'ny Jirama amin'izao fotoana zao dia tonga saina ihany ary toko raha fahalimanana le hoe fa inona zany tena nanao an'le plan de redressement zay nataon'ilay fitatana teo aloha zany tao anatin'le izy fa zay aloha zany ny zava-misy satria ny anankiray fotsiny iny zay le fambabona amin'ny firenena tetika nahoana no tonga tamin'izany rehefa 2 milliard 3 milliard ve tsy efa mba tsikaritra asa aloha ny orinasa ohatran'ny Jiramanga man 2 milliard 3 milliard mbola tsy dia tokony hanaitra loatra fa rehefa manomboka miangona eo ve le trosa dia tena na président ny république mihitsy arany nandeha nidina tany amin'ny fahaizany faratapony sy ny sisa dia tsy niala tany izy raha tsy hita vahaolana hitan'le vahaolana hitan'le vahaolana hoe tsisy me nampiasa raha saika grevy vitany na mahaolana tsy misy ny grevy parapatokany amin'le 2 milliards 2000 milliards d'ariary zay angety zavatra potsipotsiritsika eto foana ity tsika rehefa miresaka Jirama ahoana marina aiza tsara ny fiasan'le mafia tao anatin'ny Jirama ray zay fa faharoa aoka zava amintsika fa tetika nampandoalehana antsika rehetra io a hitrohana an'izay arena rehetra teto amin'ny firenena satria zay 2 milliards zay inge zay nge tsy hoe lasa setroka fa lasa any amin'ireo ino ty any amin'ireo prime rehetrarehetra io zany zany mivoaka compte any velany any compte any Maurice compte any ananina compte any ananina ka zay le hotapahanareo fifanarahana mampidikisy mampiditrosa anahoana enjakenjana ihany zay ray fa tena misy andraikitra ao amin'ny tantara ny firenena mihitsy rehefa miteny le tale général ny Jirama hoe 2 milliards mba isao amina isan'omby zay 2 milliards zay taloha raisana kely ary ndao ary miarabe miarabe eny tompoko miarabanareo kely mirana salama tompoko arabe monoazana misy ny atao hoe transfert d'argent transfert d'argent hoe karaha manderan-kany iny zany raha izany mbola trosan'ny Jirama eto dia mitransfere vola makaiza zany izy eto fa raha marina tena transfere any amin'ny any zany karaha ka vola be titoka tsy mety moa le miteny hoe tsy tokotokona satria tsisy ninino zany fa tena vola zany tsy any many io dia nefa zany mitrosan'ny Jirama io izy zany nakana azy teto
raha mba miatasaka zany mivolatosirana rahaohatra tamin'ny vola karamandeha fa ohatrany hoe tsy miasany fotiny de transférena hamizafantaka tegna zahatra mety izy ka raha ohatrany hoe redressement atao ny jirama am'izao fotoana zao zany misahirakirana ihany to jirama marina zany vola be zany satria ny antony tsy maintsy amany olona ny fatapahan-jifondranko satria ho avy nykeleny tsy maintsy hitady groupe ndray jirama hoe aiza mila groupe aiza mila rano avazana inty fatakany hoe nefa tsy maraka tsony ny filana am'ireo vahoaka sahirana ccn mitomba an-tanàn-dehibe reo de misahirakirana ihany zany no fanjakana amina fitantanana ny sosialy vahoaka zay ohatranina kely moa ny vahaolana momba ny fambolem-bary ohatrany hoe misy vahaolana kely ihany zany zay mety antenany tatsara de tahataka zany angamba fa misaotra raha ny filazan'le tale général sy le tale samihafa miaramiasa aminy de le ampy aloha zany mihoatra ny filana ny vokatry ny angofo ny herinaratra aloha zany am'izao fotoana zao misy eo amin'ny 13 millions ny demande en souffrance zany hoe le fangatahana manerana ny nosy amin'ny branchement vaovao fa ny hoe le réseau zany somary saturé zany hoe le hitsinjarana n'le herinaratra zany ohatrany hoe fa mizaka antseraninaina fa tokony misy anina vaovao raha ohatra hoe tambazotra vaovao zany tokony hoe foronina mba tsy hahatonga an'io le hoe misaotisaoty io na hoe simba matetika le vata ina filazan'le zany hoe mpanova herinaratra amin'ny transformateur etsero satria be loatra le charge le zakainy de mitsonika le izy na sinisisy zay zany izy le topo général amin'iny fa le olona resahanteo ngamba hoe le tale général taloha le tiandresany lasa mandeha makany ngamba le tale général israélienne afalay 2,000 aloha tsy miaro any tale général iny fotsiny hoe fa tosany savovina izy ka le tale général hena lasa mpamaky fotsiny ihany le tale général ao anatin'izay 2 milliards zay fa zao ny tena fandehany ireto izy telo lahy reto sy ny tandapa manodidina azy zany manana fomba namoahana vola sy namoahana compte anyvelany ihany fa tsy lasa setroka akory reo 2 milliards reo de tsarovy fa efa mivoaka tamin'le Panama Papers ange ny izy ty Ravatomanga le Panama Papers le hoe ty vola alefa any amina tany tsisy lalàna tsisy etra tsisy ninona fa de any de nanana an'izay Ravatomanga de ny teniny angamba tamin'izay hoe maninona ny patrimoine ohatrany hoe mitsinjo ny fananana izy fa misy antso vonona ndray eo ambadika de raisina renao miaraba tompoko salama allo mainao zay manao nareo telo mirala salama tompoko mahafinaritra fanazavany anosetra takoto moa ifanankalozakevitra sady mba enona ihany ko zay mety hoatso na fomba fiheverany sasany tena moa zany mba tetetendreo rado maromaro reo fatasahionona aminareo ondatorena de misy fanotanity napetrakolona zay mety overinao akakiteo aloha zao le izy hoe afaka mandraikitra fifanarahana lalina be amatotra ny fireneny amina fanjakana hafa ve ny olona mitondra tamin'ny republikanina nefa mbola sy voafidi-bahoaka fa manao tetezamita na manohy asafanjakana fantaliana raha iny de faharoa zareo amin'ny société civile dia manizingizina masy fa mba ataovy mazava ilay tondrozotra fatoana mafisana ilay fikasana tsy mbola miloka mazava tsara hitantana amin'ny Madagasikara mandritra fotoana maharitra ny ataon'ny kolonely amin'izao fotoana izao olona savo firenantsika reo ary verina fa mba tsara ihany ny iainona an'izay feon'izay sy amalina azy amin'ny fahamatolona sy amin'ny fahitsina isin'ilay tsirody monsieur Radisson Bonsan mazava tsara saotra indrindra
ia le hoe fifandraisana amin'ny any velany sy fanaovana zavatra afaka manao fifanarahana lehibe ve ao anatin'le mbola raha le firenena any velany aloha raha ohatra izy mety a misy anina amin'ny ratany ange io hoe misy ina ty misy kody ratany mihitsy io a ny amin'ny hoe iza ny ifandraisana izany tsy ifandraisana iza ny azahoana manao fifanarahana sy fampitiniana momban'io anatin'ny firenena ray a mety isy foana ny hoe tsy voafidy zany mety isy foana zany ninonina antony samy hafa eo fa rehefa hitan'le any velany hoe ty zany ny ara-dalàna amin'ity fireneny ity de rahany a jereo fotsiny io Russie io Frantsa de ahoana nefa reny koa moa matetika mandalo pitsopitsony ataon'ny olona any amin'ny ataon'ny olona any amin'ny mahamay zany mba ny rosiana tsy fantatra fa frantsay zany ka hoe anaonao fifanekena amina olona sans qualité ndoary raisina anao miarabe madio zany mifanaraka dia ao anatin'le ao ary eny to salame Antiko ambara de momballe rahapirenena am'izao ihany misy Costa Raverso moa de mamerimberina foana hoe kapataka maneta latalo izy tokony orinasa ministera raha filazaka azy eo zany fa raha tena marina zany olona mandalo politika eto ambony tany fanjakana mamonasa atapazaka zany de mampidranda rahapirenena otasany manetana secteur privé zany tokony hoe atao hoe amoronasa reo manapazy la besibeto amin'ny tanàna zao de amoromorona raha okeka de anao politika de io politika tena amoronasa misy atao amin'ny tanàna efa amizao resaka hoe ka io zany tokony lefitena hoe miarakaplatsaka ny ministère ilany atao ministère amorona mandesan'ireo le manapazy an'ireo tena manapazy anao boka fitiaroany avy akaso reny ampiteo reny de ampiady de mamoronasa ho an'ny tanora reo le kazazy manapazy an'ireo fa tsy hoe mamorona raha zao de manao politika de manao fanambarana kekery de dimapositely zao tsika propolitika eto Madagasikara nefa noronasa anankiray raha tofolo eto Madagasikara firenena androso am'izany ao anaty politika politika lasa fampiasaka ty teto Madagasikara de politika fampiasy sisy lamao amin'ny fasakany de mainteny no sy mahy vadika fatao no manakarena sy manavola ty teto Madagasikara iaratiry afa zay wa tsisy tsinonao mihitsy tsisy tsinonao mihitsy ambarika ara le mila fanazavana bebe koa zany mialatsiny aloha zavakely a zany tsy niko am'le ministera de ministera miandriky tapolatsaka eo amin'ny resaka asa hoe ty misy 10,000 avany Corée ty misy 10,000 sy ray alina amin'ity taona ity tsy mifanisako za tsy milaza hoe ny ministera no amorona asa fa tokony misy hoa politika momba ny asa zay le nyresahako hoe ny tanora na asa politika ny tediaviny a de miandriky tapolatsaka miaraka amin'ny ministera na politika momba ny asa ao anatin'ny politika momba ny asa ny ohatra hoe manodina ny harena misy eto amintsika zavabita vao miondrana orinasa ny aterak'izay na handrakotra ala ny Madagasikara de lasa miasa momba ny ala mihitsy orinasa ny dikan'izay sy ny sisa marina mihitsy ny teninao a zany tsy ampy fanazavana orinasa no afaka hiteraka asa eto fa tsy ny ministera no miandriky tapolatsaka ny tsiniko amin'le ministera de hoe ahoana ny tsy manainga politika pirenena momba ny asa takizay keo ary amin'ny tanora ahoana ny tsy manainga politika pirenena momba ny tanora hatram'izao nefany a le tanora zao a de miroborobo mihitsy ary te anararoatra n'izao fotoana ny fanavaozana izao ahitana irika ny amin'ny rapitso raha afaka pitso de nahitsika ilo izy a tsy ampy fanazavako marina ny anao a orasinarelo ary miaraba tompoko salame manao ro ento salame salama tompoko
mahazaka mihitsy aloha le fombanapakana tomalaor ito sy fa izao manao ohana misy karazana fandraisanao ady fifandraisika amin'ny rosianina am'izao fotoana zao ty vis-à-vis amina frantsa sy ny amerikana satria ny amerikana zao le tantraka an'le zavatana Bastiliar eo nanainana mihitsy satria zao toranna abaky présidentsy teny mihitsy le président Mikaela ka tory hafahafa mihitsy le fijery aloha kodaza vehetrehitra mba manona le avianao am'zany ofa zany koa anao misy brito mba manona le trôny zany efaindrindra Brito namaly aloha zany efa le rahantsika teo la Frantsa mendimendy amintsika mihitsy io Diego io ireo nositsika reo stratéjika ho azy mihitsy reo mody tsy resahany kely izy zao satria sahirana mbola fampitsapa sy mijery ny alalan'ny rano koa ngambany amin'ny président Mikaela za mahafinaritra mihitsy ndraindray anao maka raha mijery an'le diplomasia ohatra ny mijery ady mpanorony zany na ady baolina zany mahafinaritra mihitsy nandalo ary atsinanana aloha le président Mikaela mba mandaloha rehefa vitany mety zany mety zany satria samy manana ny tediaviny eto amintsika reo la Frantsa akoatran'ny Diego sy ireo nositsika reo atsaranana moa zany ireo nositsika reo dia latsabava mihitsy ange Macron teto hoe ny tena tediaviko momba nyreto tany tsy fahita aiza reto nefa ilana mafy am'le teknolojia zay amin'ny fitrandrahany eto aminareo ka samy mitadinareo izy aminareo ara ny anampy anay hanao orinasa eto zay le orinasa razoky le nanao ana teo hanodina an'izay orinasa zay hanodina ny eto aminay de zava-bita no mba alefany aminay efa nomeko tsy nyteto ihany lefa nafarana bus électrique sy reto automobile électrique reto sahady lefa ny batteriany reny sy ny sisa tany amin'ny ohatry ny avaty amintsika nge ny ahodina anaovana an'ireny eo rehefa votrandrahana ny eto amintsika ngamba efa tsisy tsony fa efa ny batterie avany velany efa mora fa misy antsy vonanay raisana loary